Mila fahalalana ilay izy tena hoe sarotra be ilay mieritreritra an'izany zavatra izany. Dia indrindra zavatra miaina sy miseho eo am-piainantsika ireny dia mampisahotakotaka ny saintsika ilay izy tena mampisavorovoro ny saintsika. Nefa ilay izy tsy fandraisana ny tontolo amam-panahy foana ilay izy. Dia zavatra anankoroa tenena amintsika no azy efa mizavako androany miaraka amin'Andriamanitra dia zavatra anankoroa. Ny anankiray prinsipa. Manana prinsipa Andriamanitra. Tenenao akaikinao hoe prinsipa. Dia misy indray ny anankiray instruction. Tenenao akaikinao hoe instruction. Voafehintsika rehetrarehetra izay zavatra anankoroa izay ny anankiray prinsipa dia ny anankiray instruction. Dia rehefa mahavoafehin'izay zavatra isika miaraka amin'Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy dia tena miteny amintsika isanao hoe tsisy ny inona avao tokony hampatahotra antsika isanao rehefa tena mandeha amin'ilay prinsipa. Misy ohatra maromaro eto izao tiako hozaraina amintsika ao anatin'izay zavatra izay. Fa hitanareo ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao Jesosy nanasitana ny mason'ilay jamba. Dia misy instruction tao nanasitana mason'ny jamba anankiray Jesosy. Manana fomba fanasitranana izy. Dia hoy izy Jesosy nanaova fety ilay olona tamin'ny alalan'ny vorany dia tafetainy ny tany dia nahosiny teo amin'ny masony dia nirahany indray avy eo nanandray no ny sasany amin'ny renirano anankiray. Izay instruction izay. Alevi tsara izay zavatra nampianariko niteneniko teo izay Jesosy nanasitrana jamba anankiray nanao fety izy nataony tamin'ny rorany dia nosorany tamin'ny maso dia voazay indray vao nirahana kany amin'ny renirano anankiray andana sasao amin'izay avy eo. Dia ity misy zavatra anankiray indray ohatra anankiray hoe Jesosy nisy vehivavy nanatona anazy. Dia nitalalo tamin'ny teo tompo amarary ny zanako vavy makaty makarizo zao. Dia Jesosy moa tamin'izay fotoan'izay nanao teny mafy be tamin'ilay ramatoa. Tsy ny mofonjaza dia tsy mety raha omena ny alika ohatr'izany. Fa ilay ramatoa sisika dia nitonona ny fanasitranana Jesosy dia tamin'iny ora indrindra dia sitrana ilay ankizivavy. Zavatra no samihafa zao izay zavatra niteneniko teo izay. Ny anankiray ama instruction anazy pourquoi Jesosy ange tokony afaka tonga dia niteny ny masony iny olo iny hoe misy kafa ianao ny maso dia sitrana satria afaka nataony Jesosy izany ary efa nataony foana azy izany mitsangana ianao miala ny avokala to dia miala ianao sitrana. Fa nanino izy tamin'izay fotoan'izay tsy maintsy nanao feta. Tsy maintsy namiraka anazy avy eo. Amin'io ilay feta tsy mba hoe feta tamin'ny rano ohatr'izany fa tamin'ny rora koa. Dia indray mampadikidiky izany zavatra izany. Dia izay ilay instruction an'Andriamanitra. Sika eo amin'ny fiainantsika indraindray sika mangataka zavatra amin'Andriamanitra mangataka zavatra amin'ny Jesosy sika dia tena totra ny olakolana be izany Jesosy vao azo fa maninona kay tena tsy maintsy miditra te amintsika izany ve vao tena tsy maintsy manafika ny fivoriana isam-bolana ve tsy maintsy mandeha makany am-piangonana foana ve izany rehefa lahadina dia misy ara ny tempête tsy misy fotoantsika nefa tena hoe mivavaka tsika dia manonona fotsiny tsika ao amin'ny tontolo ara-panahy dia efa misy zavatra mivasa azy. Asika mahasamihafa ny prinsipa sy ny instruction. Indraindray tsika tena mila manaraka ny instruction a Jesosy. Hoe tena mila manao an'ity ianao mila an'ity ianao mila an'ity ianao mila an'ity ianao izay ianao vao tonga amin'ity zavatra ity. Alleluia. Aza kivikivy izany aza miteny hoe tena efa ela ilay andrasany firy taona zao efa tsy haiko tsony. Fa indraindray tena iny mihitsy ilay tena tadiavin'i Jesosy. Samy fanasianana ny tadiavin'ireo anankiroa ireo fa ny anankiray tena maninona ka izy tena tsy maintsy fetafetaina tamin'ilay feta rora zay vao nahazo an'ilay fanasitrahana. Teo izay mihitsy sika mila fetafetaina
tena amin'ilay fitarora mihitsika rehetra e. Mila tena hoe mila manaiky an'ilay sitrapon'i Jesosy mihitsy mila midina ianao, mila hosorako an'ity fotaka feno rorako ty ianao na tianao na tsy tianao. Amin'izay ianao mbola amerdemao be nataon'i Jesosy an'ilay olona efa feno an'ilay fotaka be sy roro iny mbola lasa ndray tsy haiko nahoana ny fomba nandehanany tany amin'ilay renirano mbola aiza indray. Fa maninona tonga dia nomena rano tamin'ny zinga e dia sasaina fotsiny dia vita ananan'i Jesosy ingeza ny fahefana izany fa tena hoe tsy maintsy mbola nalefa tany izy. Alleluia. Nefa fanasitrahana ihany tadiavana. Hafa kely ilay Jesosy. Nefa dia Jesosy. Sany Jesosy hafa mety tsy Jesosy ilay nanonony hoe sitrana fotsiny izy amin'izao fotoana izao dia tena hoe sitrana. En plus si présentiel teo fa mbola à distance koa ilay noteneniny. Tamin'izay fotoana izay tany alalan'ilay ramatoa fotsiny nitaraina dia nanonony izy fanasanana tamin'ny zanany dia tamin'ny fotoana iny mihitsy ozy ny Baiboly dia sitrana. Dia ankahery anao androany. Jesosy mihitsy dia ankahery antsika sy anao androany. Ninona zavatra andalovanao, ninona circonstance lalovanao, ninona tempête, ninona tsy fantatro hoe samy manana ny sary zavatra lalovantsika sy anao. Atadidy fa sao dia izay ilay feta. Sao dia izay ilay hoe feta mbola rora koa natao tamin'ilay izy. Aza mametra-panontaniana mihitsy ianao hoe tena be fahela kosa nanatahako an'ity. Fa pourquoi le sasany tonga dia mahazo rehefa mangataka. Fa pourquoi le nahy milona, pourquoi le nahy tsy mety mivaly mihitsy. Fa Jesosy mihitsy ny te-hanao an'izay zavatra izay aminao. Tahaka izany koa namana boky izay rahan'i Elisa tamin'izany fotoana izany. Tena mahagaga koa iny tantara iray iny afaka tonga dia namositra teny mihitsy rehefa amin'Andriamanitra e. Hoe sikana ny avokanao afaka manona an'izany izy satria nandeha tany an-danitra raha ingeny latsaka e. Afaka natao manana fahefana ilay lan'Andriamanitra mahery vaika koa tamin'izany. Mino an'Andriamanitra maheno zavatra rehetrarehetra. Fa nanino izay ilay instruction tena tsy maintsy manaraka izay izany aloha izy vao sikana ny avokana teo amin'ny vatany. Izay ilay histoire hoe andana mandro impitro an'izay mahafantatra 7 fois. Tena hoe mandeha impito ianao mandro any amin'ny Jordan. Fa manina tena indray mandeha fotsiny afaka tonga dia sitra io raha notononina sy nitenenina teo dia sitra. Fa tsy maintsy misy an'izay obéissance izay zavatra izay mihitsy ao anaty fiainantsika. Ilay tena hoe te hisaoty an'ilay zavatra misy ianao tena mila misaoty mihitsy mila tsy haiko e. Ilay te hazakazakany amin'ilay tena farany hoe tena efa io ilay izy. Tenjoroamborombelanareo mihitsy androany hoe tena raha ny zavatra nolamova rehefa vady reto tena mafy tena tsy haiko e. Tena ataoko hoe teny aminao mihitsy Jesosy androany. Jesosy efa tena eto androany e. Tena mafy izy iny Jesosy tena mbola mafy izy io. Fa tena hoe ndraindray Jesosy tena miteny mihitsy hoe te hisaoty be izany ndraindray dia tonga ao an-tsaiko izay teny izay, tonga ao an-tsaiko izay révélation izay hoe inamana nasaina nandro impito tao amin'ny rano Jordany izay vao afaka navokana teo amin'ny vatany. Dia mandray ny plasin'ireo zany namana ilay lary nasiana feta iny. Mandray ny plasin'ireny ao i Jesosy tena reny izany e. Tsy maninona fa tena hoe mandray andray Jesosy. Dia nefa ny tadidio tsara misy antony koa nefa mahatonga an'Andriamanitra miteny an'izay. Misy bagage tian'Andriamanitra e. Tena misy bagage tian'Andriamanitra ao antsika tsirairay avy. Raha ohatra ny zavatra nolalovana izany dia tena tsapako mihitsy izany mijoro eto androany amin'ity 4 mars 2023 ity dia tena mahagaga anahy fitondran'Andriamanitra e. Tena mahagaga, tena mahagaga. Tena hoe zavy Jesosy isan'ny eritreretranao hoe ho aty Kanada dia hiteny anaranao eo anoloan'ireo olona rehetrarehetra ireo tsy afaka nanao an'izao raha tsy misy an'ilay bagage. Tsy afaka nanao an'izao raha tsy misy an'ilay feta. Tsy afaka nanao an'izao raha tsy misy an'ilay ndana amerdement be tena tsy afaka nanao an'izao. Misy olona izay any Madagasikara amin'izao mandalo azy tena mafy be koa izy dia
fankahery aminay eo moa izy dia ozy izy fomaly ariva mihitsy nresaka tamiko dia ozy izy hoe mafy le izy ozy izy ka tena mafy le izy ary tena mifafambaraga be ozy miainanao anatin'le izy dia mifarana le izy dia nanaitra be ana le teny ozy izy hoe fa namafy ara le izy izy hita mihitsy le izy hoe le fandresena tsy ho hita mihitsy hoe mpandresy raha tsy mandalo amin'le izy. Alleluia. Ianao ve dia ho tenena fotsy zao hoe mpandresy tojo mpandresy araly tsy afaka ny ho tenena nyzany zavatra mihitsy ianao raha tsy misy le zavatra afaka hitenenana anao hoe mpandresy ianao. Alleluia. Tsy maintsy mandalo amin'io zavatra io ianao fa tsy afaka ny ho tenenana mihitsy ianao hoe mpandresy raha tsy efa nandalo amin'ilay zavatra noresena iverina amin'ilay lohevitra hoe principe instruction satria ny fiainana dia ara-panahy. Te hitenenao amin'izao famaraparanako an'izao partage zao hoe ny fiainantsika ara-panahy miaraka amin'Andriamanitra io zareo tena afaka mamova zavatra be ny teny aloha ny vavantsika. Izay mahatonga ny hoe tandremo miteny midéclare zavatra negatif eo amin'ny vavantsika eo satria izao ny Andriamanitsika rehefa nifatsika nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ary mpanjaka ny fiainantsika dia ilay Andriamanitra notsika izay Andriamanitra ny teny. Misy an'izay ao Baiboly ao hoe tamin'ny voalohany ny teny dia manambara an'ilay teny sotrotro izany eo izy hoe Andriamanitra zany dia teny. Araka ilay teneniko teo hoe teny nahariany zavatra rehetra. Teny daholo izy tsy nandeha hoe misy ny anana dia lasa izy namboly anana tena hitanao hoe tena namboly ilay izy no tena hoe teny fotsiny no teneny dia misy ny zavatra rehetra rehetra. Isika rehetra ireo zanak'Andriamanitra satria manino mahazanak'Andriamanitra isika tena zavatra important be teo amin'ny fiainana koa ny eritreretana izy ity ny zava-boary rehetra rehetra io izy Andriamanitra hoe misy dia misy misy zao dia misy zao dia misy fa teo ampahirantsika olombelona tsy ve natao hoe misy olombelona mitovy endrika amintsika tsy nanao an'izany izy tamintsika olombelona mbola mifampiera be ary izy zao tena mbola mifampidinika zareo izy hoe andeha isika mba hanao olombelona mitovy taresendrika amintsika. Alleluia. Tena io akaikinao hoe tena jereo tsara mitarehana io akaikinao nge jereo mitarehana io olona jerevanao io ilay mitovy taresendrika amin'Andriamanitra. Tena io izy zanak'Andriamanitra ianao. Tena io izy malala eo mason'Andriamanitra ianao. Io pôzy io nahoana dia io ilay mitovy taresendrika amin'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Mbola tsy vitan'izay koa fa mbola ozy izy Andriamanitra fotsiny be hoe natao fotsiny ilay izy dia mibaikoly amin'izay avy eo hoe misy mihesikety ohatran'ireny mibaiko robot ireny nanao an'izay hoe izy non. Ilay fofonay natao anatiny mihitsy imaginenao zany Andriamanitra maheny Andriamanitra eo ambony Andriamanitra mpanjaka ny lanitra ny seza fiandianako ary ny tany fitoeran-tongotra zany Andriamanitra zany nanoroka anao tamin'izany fotoana zany ary namindra ilay fofonay mahavelona tao anatinao. Alleluia. Tena noroany mihitsy ianao io jerevinao tsirairay ianao io mihitsy ilay noroan'Andriamanitra dia izy hoe halleluia. Za tena mandika zany tena hoe tsara ianao Andriamanitra. Alleluia. Tsy haiko ianao namatsambana fahasaran'Andriamanitra ny fiainanao zany miavaka ny zava-boary rehetra ianao satria ilay ain'Andriamanitra mihitsy no nomeny anao. Tena hoy sisy tamin'izay fotoan'izay hoe tsoky izy dia mifindra ao anatinao. Tsy vita rehefa natao mitovy taresendrika taminy ianao fa mbola ilay ainy mihitsy koa nafindra ao anatinao. Dia ianao hoe dia mahasamiteny hoe tsy afaka ny anjaka amin'izao rehetrarehetra izao. Ianao hoe dia hiasa iteny ve ianao anao izay ilay ten'Andriamanitra Andriamanitra mihitsy nametraka ilay natao anatinao. Ilay ten'Andriamanitra mahery mihitsy natoy izao anao mampihetsiketsika anao io. Soyez reconnaissant. Dia asa iteny ve ianao nahady anankiray ito ambony tanty eo resy ianao masa iteny ianao nefa ilay Andriamanitra mihitsy nefa namindra ny ainao anao izy mihitsy ilay efa tia anao. Alleluia.
Titenanao andro, mpiampianatra anao androany. Tena titenanao misy androany hoe soyez fiers. Être fils de Dieu. Satria zanany malala ianao. Tena tonga dia toy ny problemanao mihitsy. Zany tena azafady a. Manana ilay Andriamanitra nametraka ny haiko lehibe tato anatiko ary ilay nitsoka ilay fofinaina tato anatiko fa tena miala tsiny ary problema, miala tsiny aminareo ary zavatra rehetra fa mba miala tsiny zavatra rehetrarehetra fa za zanak'Andriamanitra. Tiako hoe tena izay zavatra izay androany. On est dans le monde spirituel. Fiainantsika dia ara-panahy. Mitonoana mihitsy ianao amin'izao fotoana izao. Hitarika ianao amin'izao fotoana izao hoe mitonoana ianao nina situation misy amin'ny fiainanao. Tena tonono mihitsy izy amin'izao fotoana izao. Mivoako ianao. Fa za zanak'Andriamanitra. Za ilay manana an'Andriamanitra. Imaginenao hoe zany hoe izy mihitsy no mitsoka fofinainao anatiny ao. Mais pour ça, il y a 3 secondes. C'est extraordinaire. Dilihat kita dah mandi waktu kita bisa bertera kerja, jadi bisa saja berbela mandi dede, desa, katena biar kita pacaran aja macam, dia main kita katena sah, katena important ya no, suknuresan loh, tena ni sebab kalau pacar ini tena nara kita bersois, tena no tuan, atau bersois tuan, ikhlas sana ni tena nara Yesus. Tenen vatanao atao ohatran'izao paoziko izao mihitsy. Sara nekena ianao ilay zanak'Andriamanitra tsy azo atao resy mihitsy. Tenanao zany androany satria ao aminao ilay ain'Andriamanitra, hainao ilay zanak'Andriamanitra, izy ilay nahary an'izao tontolo izao mahay zavatra rehetrarehetra izay tsy hain'ny olombelona atao. Aleloia, tenen mihitsy sao anatinao ilay ain'Andriamanitra androany, tenen ianao voasoratra ao anao fandresena hoe enole tsy azo resena ianao, enole tsy resy ianao le zanak'Andriamanitra dia kena inona ty ataonao ty? Tsy tokony manaraka zany ianao, tsy tokony kivikivy zany ianao, tsy tokony matahotra zany ianao e. Halleluja, afaka mipetraka Davida sy Goliath. Izy tamin'izany mihorakoraka ny olona tamin'izany fotoana izany. Entana ilay adversaire tena entana no adversaire io sady efa lava be, tsy haiko hoe firy metatra izy. Firy metatra izy pasteur? 3 metatra i Goliath. Davida tamin'izany Davida kely, tadidianareo hoe mpiandry kely, izy rery ny kely indrindra toloteny, tsy haiko hoe partage nataoko tamin'iny hoe izy ny kely indrindra tamin'izany fotoana izany. Fahala kely. Ilay tsy mba nanana Goliath tamin'izany amin'ny heriny tena hoe vonona dia ozy izy hoe ataoko sakafo nina ianao ozy izy. Miorakoraka mihitsy izy tamin'izany fotoana izany. Fa niesika ilay Andriamanitra tao anatiny tamin'izay fotoana izay. Tsapanizy mampisan'ilay hain'ilay Andriamanitra pahary ao anatiny ao. Miteny sy mibaiko ohatrany ilay nataontsika tamin'ny vatantsika teo iny izy. Izy anie no mibaiko ny tena satria tsapany fa tena hoe miankina amin'ny herin'Andriamanitra. Dia ozy izy hoe ianao ozy izy Goliath miankina amin'ny herim-batany. Goliath sy izay fedina sy rehetrarehetra. Fa izy kosa miankina tamin'ny herin'Andriamanitra. Izany hoe ilay fofinain'Andriamanitra ao anatiny tena nianteherana. Fa isika indraindray tsy manindrahindra tena tsika hoe misy an'io herin'Andriamanitra eo anatintsika. Isika rehetrarehetra tokoa dia afaka manindrahindra ny fahasaran'Andriamanitra ao anaty. Afaka tena afaka miara-mila amin'ny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra fa tsy natao an'ny mpiandry, tsy natao amin'ny pasteur, tsy natao an'ny olom-bohosy, tsy natao amin'ny mompera, tsy natao an'ny tseko ny herin'Andriamanitra. Fa isika sy ianao izay manatombotra ka olombelona dia afaka mirehareha amin'izay herin'Andriamanitra izay. Davida nireharehan'ny heriny izy nalefa n'ilay vato maty Goliath satria ahorona mihitsy moa ozy izy Davida tany anatiny any
Ahoana mihitsy moa za hoe mitondra ny ain'Andriamanitra pariny izao tontolo izao dia ho resy atao anatin'ity olona telo metatra ity na mandresy ianao mandresy ianao amin'ny antsotry ianao mandresy ianao amin'ny zavatra izay irianao mandresy ianao amin'ny zavatra izay eritreretinao atao satria izay mahazanak'Andriamanitra ianao dia teneny koa hoe lehibe ianao satria lehibe ianao anatinao lehibe ilay namorona anao lehibe ilay nanisokiny ana mahavelona anao aza manambary tena zany aza manamelo tena zany samy hafa be ny hoe tsy manamelo tena sy manetry tena samy hafa zany raha indraindray misy raha tsy manay an'ilay izy hoe tsy manamelo tena dia mila tsy manetry tena zany na ilaina ny fanetretena dia ilaina manetry tena ny fiainana fa tsy midika koa hoe manamelo tena ianao raha zany aza tena ianao hoe ratsy zany ianao e raha zavatra vita aloha dia tena mety na nisy eo vahoaka tena tsy mety za tena nareo fa raha mimazoko misy image anankiray ty hoe ny ekena dia ty misy image anankiray ny ekena dia raha mimazoko tena iteteny aminareo raha hoe maolombelona tsy mahavita amin'ny tena ilay mba havita ao fa zay mety hoe mazanak'Andriamanitra na dia ilay asa fa hoe misy ainan'Andriamanitra tao anaty pata bon teny andro manao partage andro miteny fahatsara'ilay ray koa andro tiako ianao androany tena andray anjara-teny zany ampanginanao kely ao anatin'ny sekondy vitsivitsy dia ao anatin'ny fanginana eo aza manao fanginany trondro tena fanginany trondro dia montsina fotsiny fa tsy mihinana eritreretiny ao halleluia tena aza manao fanginany trondro satria ny trondro dia montsina fotsiny etananao dia montsina dia fakiko be zany hoe fanginana kely retintsika eto fanginana zanak'Andriamanitra halleluia fanginan'ilay misy rahan'Andriamanitra rahan'i Jesosy misy no mikorianao anatintsika eto satria tsy iva mivonjeny tamin'ny rany ny ain'Andriamanitra misy ny ao anatsika dia ilay fanginan'izay zanak'Andriamanitra malalany sady tia indrindra zay mety ny tiako anananao zany hoe mangina ianao fa miadorevan'Andriamanitra mangina ianao fa tena hoe tiavo ilay Andriamanitra hoe tiavo izy ary misaorana azy fa nataony parmi an'ilay olombelona ilay zavaboary tsara indrindra ianao tsy nataony kisoa ianao tsy nataony vorona ianao tsy nataony saka ianao fa olombelona ianao tsomboka eo ny tenanao olombelona ianao hoe tena nataony mitovy amin'Andriamanitra dia manasa anao androany mba tsika hitsangana tsy rehefa tafatsangana ianao dia amatsika hitehaka mampiana tompony ataovy maso ao amin'ny tompony manina nampitehaka anao androany satria tiako hitsampanao tiako hifaly ianao ninina zavatra misy amin'ny fiainanao zao tiako hitehaka ao an'Andriamanitra ianao tsy any amin'ny fotoana mahafinaritra fa ianao tokony hitehaka ao an'Andriamanitra fa tokony hifaly ianao ninina zavatra metina tsy manana ninina ary ianao zanak'Andriamanitra fotsiny ianao sady biby ao masin'Andriamanitra ianao manana ny ain'Andriamanitra ao anatinao ianao impossible efa zavatra lehibe zany efa zavatra goavana zany fa tsy voatery hoe manana ny ty manana ny ry manana ny zato manana ny tsekotsony zay ianao vao tokony hitehaka ve zanak'Andriamanitra fotsiny ianao dia efa ampy tsara mihitsy zay dia zay nataoko anao ianao sika mihina androany aza manao fangina trondro hoe aty ianao fa tena hiditsio misy ilay Andriamanitra hoe ao anatin'ny fanginana io jereko ny fiainanao atao jeritody dia vetivety ao anatin'izay fotoana mangingina kely zay jereko hoe nanahoana ny passeako nanahoana ny cheminement mandrapahatonga zao za eto Canada aty amin'ny Saint-Bruno zao nanahoana dia minao fa tokony misaotra an'Andriamanitra anambo ianao hoe dia misefa rehefa misaotra an'Andriamanitra ianao amin'ny fotoana foy eo anao hira fanoloran-tena ho azytsika ho an'ilay nana malalatsika ho an'ilay nametraka ny ilay namoy zanany malala ilay tiany indrindra olona
Andriamanitra efa zany nataony atsika tany amin'ny faharenatsika mbola nania sindra itsika dia mbola ozy izy indray mantsy zanaka malala indrindra tao an-danitra ao andana midina indray ianao vonjeo indray ireo hoe vonjeo indray ianao maditra ireo fa misy fofonaiko ao anatin'ireo fa tsy folo ireo andana vonjeo ireo dia androany venao dia tsy mba afaka hanolotra ny tenanao an Jesosy androany venao dia tsy mba afaka hanana fotoana kely mihitsy hanolotra ny tenako hovatsy ny folo an'Andriamanitra ao anatin'ny fahanginana antsika izao akipiro masinao hanaova jeritodika kely ny fiainanao Andesika amin'ny tena tsika ao an'Andriamanitra andesika tena hanolo